How are you? Ny voalohanteny aloha dia miarahaba antsika malagasy rehetra amin'izao andro rirignina izao. Rirignina moa ny agny a Madagasikara amizao fa ny aty ivelany dia été. Araka ny voalazako teo dia anao directa zany ny mahakasika ny momba ny raharaha ACM, ministère ny transport ary ilay Boeing momba n'ilay Boeing 777 izay nomen'ny ACM. Mbola ataoko entre guillemets aloha hatreto satria ho azonareo rehefa avy eo hoe ahoana ny fomba fahazahoany reny compagnie mpitaterana ireny fahazahoan-dalana. Raha mazava amitsika izay dia fantatsika tsara zany hoe iza zany ny tena nanao an'io zavatra io. Ny zava-misy manko matetika dia ataon'olona raisin'olona amambolony foana ny zavatra toy itony satria tena anisany azo lazaina hoe zavatra saripady io zavatra miseho Madagasikara io. Efa nasehoko teto efa nilazaiko tamin'ny voalohany io fa mbola nafana be moa ny raha feno asina dia nataoko fotsiny hoe fantatry ny tamizay any teny hoe tena fantatry reo mpanao politika marina ve hoe inona ny enjeu amin'ny tia raha ACM sy ny momba ny Boeing 777 dia rehefa aveo moa le izy zany nipotra ihany le izy taty aorina. Ny azavaiko fotsiny dia ohatr'izao: ny domaine momba ny sécurité aérienne, momba ny fivezivezenana bakabaka dia azo lazaina hoe ao anatin'ny fonction régalienne. Raha misy zany fanapahan-kevitra momba n'io zavatra io dia mazava be fa tsy maintsy mahazo ny fahazahoan-dalana avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Zay vo afaka manao sinian'io ny tompon'andraikitra, na ny ministra io na ny DG ny ACM. Raisitsika fotsiny ohatra anankiray ny ohatra tsotra fotsiny zay tsy mahakasika firenena ivelany tam'izany fa firenena tao Madagasikara ihany. Tadiditsika tsara ngamba fa tsy nahazo nanidina ny fiaramanidina nitondra ny filoha Rajoelina amizao andeha ho an'ny Majunga tamizay dia ny filohan'ny Repoblika no manome baiko hoe tsy mahazo mihetsika io. Tadiditsika tsara koa ny momba an'ireny tsy fanekena ny idiran'ny Andriamatoa Pero Rajanarivelo tao Madagasikara ireny tam'izany fotoana zany dia ny filohan'ny Repoblika ihany koa tamizay no manome an'ilay notice. Ka ity zany anefa mbola mihoatra noho izany satria mikitika sehatra iraisam-pirenena, sehatra iraisam-pirenena ary sehatra iraisam-pirenena saripady. Saripady io satria ny firenena Amerikanina zay mpamokatra ny
Boeing 777 dia manasazy ny firenena iraniana no ny fieritreretan zareo hoe manao famatsina anireo olona mahery fihetsika any amin'ny firenena zay miady izareo iraniana ary ampiasaina am'izany io avion io. Izay zany no mahatonga an'le zany hoe tratra ny embargo zany ny firenena iraniana. Mitady anefa zany ny fomba rehetra ny firenena iraniana mba hananan'izy ireo fiaramanidina maromaro dia ny contourner le izy amin'ny alalan'ny fanaovana antia osika, lazaina hoe osika moa le izy. Fa zany ny teny fa tsy osika zany io, tsy osika io, za sûr fa tsy osika io. Ny tsy afaka averiko indray mandeha, tsy afaka manao sonia an'iny taratasy iny mihitsy ny DG ny ACM raha tsy nahazo ny fankatoavan'ny filoham-pirenena. Ho an'ny olona rehetra zay nandalo tamina gouvernement dia afaka manamarina an'izany. Matetika zany ministra ny fitaterana tsy dia manana mainmise loatra amin'ny DG ny ACM io, satria matetika izy io ataon'ny filoham-pirenena mpanolotsaina manokana. Dia ny DG ny ACM zany tonga dia miantso mivantana any amin'ny filoham-pirenena matetika makasika an'io. Na zany na tsy zany dia azo lazaina misy andraikitra goavana ihany avy amin'ny ministra ny transport, satria raha ny organigramme jerena dia olona eo ambany fifehezany ny DG ny ACM. Mahazo izy zany ny antsoina hoe ampliation pour compte rendu avy amin'ny DG ny ACM. Zany hoe nafantatra an'io tsara ny ministra ny transport, fa tsy hoe olona tsy nafantatra akory, nafantatra an'io izy fa nanaiky izy zany an'ilay fanomezan-dalana. Tsy nireagira izy, nilaza izy moa hoe voafitaka. Tsy fitaka io, tsy fitaka io, satria ilay finiavana nanome an'ilay autorisation voalohany fotsiny dia efa hita fa haute trahison, famitahana ny firenena faratampony. Io ny fanomezan-dalana voalohany iny. Tadididinareo tsara fa ny teny fotsiny ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka tamin'ny 2001 hoe olona no taizainy Amerikanina ihany io Ben Laden izay nanapoka ny World Trade Center io. Dia zay no natonga ny Amerikanina rehefa nisy ny disadisa dia tonga dia ny reconnaître avy hatrany an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Noho izay teny zay fotsiny. Ankehitriny zany dia mino marimarinao fa raisy ny firenena Amerikanina toy ny fanompana na insulte ho azy reo io zavatra nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina io. Averiko indray mandeha tsy nanao sonian'io ny DG ny ACM raha tsy nahazo ny fankatoavana avy tamin'ny filoham-pirenena. Zany ny fomba fiasa ny gouvernement ao Madagasikara rehefa makasika ny raha ohatran'ny tony. Tena toedra raha mafana be ohatran'io tsy anaon'io mihitsy izy raha tsy nahazo ny avalina ny filoham-pirenena. Ny mahagaga anazy zany dia ny réaction ny Ramatoa Rina Rakotomanga nilaza hoe fitiavam-bolanao monsieur le ministre sy nretraretra. Za zany de teteny hoe fitiavam-bolan'ny filoha Rajoelina no mahatonga an'izao firenena izao idikiso, satria
mety ho tratrany ambargo ndray mandeha I Madagasikara no io zavatra io tadio tsara fa tamin'ny transition de fa tratrany ambargo I Madagasikara ny Hermady tam'izany ary tena sarotra de sarotra tamin'ny ministra nandray ny ministerany transport Andriamatoa Benjamin Ramanantsoa tam'izany nandray azy sarotra de sarotra ny nanala n'io ambargo io ankehitriny zany dia iverina ndray ny ambargo raha izao zava-misy zao ny misy ny mitoy ary tsy ny conférence de presse natao ministra iny mihitsy iny ny manala anzareo hoe tsy omeloka ao anatin'le izy tena fantatra Andriamatoa Andry Rajoelina hatramin'ny voalohany ny fisian'io dossier io fa rehefa nipotra le izy de ohatran'ny fanaony foana moa zany ailkany any amin'olona hafa le izy rehefa mipotra ny problème zany dia ailka any amin'olona hafa fa I Rajoelina tompoko no responsable amin'io resaka avion problème ny avion 777 io zay tokony fantatsika malagasy zay Rajoelina aloha de Rajoelina manome baiko ny ministre ny transport sy ny DGNSM zay vo afaka manao an'io ny DGNSM nisy publication nataony namana Girivo nilaza hoe ity avion marque Ravalomanana ty zay avion tsara de tsy mahazo autorisation de vol akory makany Afrique du Sud na Kenya aby zay anaovana le entretien mazava be satria tsy ekeny Rajoelina raha vo resaka fitsidinana anabakabaka dia ny filoham-pirenena foana no miteny voalohany no manome baiko ka tsy misy an'izany hoe ny ministre miala ianao nga ministre etc raha ohatra ka misy ny tokony hiala amin'io raha io dia Rajoelina zany no tokony hiala satria izy nanome an'io baiko hoe omeo ry zalahy reto satria na tianao na tsy tianao dia société io olona voakasika an'io raha ity dia manangana société maromaro ao Madagasikara dia misy ny momba ny bitcoin misy ny momba ny goldcoin zany hoe le resaka volamena le transaction na volamena rehetrarehetra zany ary mbola iseho zany raha zany ho hitanareo tsara fa rehefa tena mandeha io raha io tsy maintsy potra io resaka transaction amina volamena io avy amin'ny alalan'io société io ihany koa zay ny zavatra misy amin'io zany hoe reto olona reto zany saika ampiasa nanao an'io resaka avion io dia mino maromarina fa misy ifandraisana amin'io resaka transaction volamena io le izy ary zay ny mahatonga an'lay conseiller spécial en présidence teo aloha zay voasarinitra tany Angleterre tsy maintsy mbola nitendrena ou conseiller spécial am'izao fotoana zao ka isika malagasy dia aoka tsy ho rebirebeny olona fa ny administration à Madagasikara tompoko dia mazava be fa ny zavatra tony mataony taratasy nataony autorisation meny ACM iny dia tsy maintsy nahazo ny avalany filoham-pirenena vao nanao an'iny izy zay io zany hoe ambarako anareo fa raha vo resaka business raha vo resaka varotra raha vo resaka vola na madio na maloto ka hitan'ny Rajoelina mety azony karapahana dia karapahany daholo zay ny zavatra tsy fantatrareo mody manao tsara resaka izy amin'ny télé hitantarana ianareo amin'le resaka cousin cousine etc ampandiziny ma DJ azy fa ny zavatra taony tsy fantatsika hoe tena manao business ny firenena malagasy izy manao business ny firenena malagasy izy ary ny zavatra ohatran'io tena tsy tokony andeferana intsony mihitsy satria na tiana na tsy tiana dia isika malagasy no tena ho voamafy
amin'io izy nge rehefa avy eo vitany azy de lasa mipetraka ary amin'ny frontière suisse izy fesika malagasy ihany no voa rehefa avy eo ka zay ny antony nanaovako an'ity direct ity tsy masahany jerenareo fa tsara fa tsy asahana alan'io ministre ny transport akory Rajoelina tsy asahana alan'io satria fantany fa tsy responsable an'io tamin'io décision io ny ministre ny transport fa ny DG ny ACM kosa zany de responsable physiquement visible fa ny nanome autorisation c'est Rajoelina voilà c'est Rajoelina ka na inona filazany ary zay ny antsokony mpanohitra manroata ianareo manaova tatitra any amin'ny communauté internationale manroata any amin'ny filoha Trump fa c'est Rajoelina qui a trahi la confiance des États de la communauté internationale à Madagascar. Rajoelina no namadika ny fatokisany firenena rehetra firenena maneran-tany any Madagascar am'izao zavatra ataon'izao raha tsy hoe andeha ilahatra miaraka amin'ny iranianina izy de raha izay zavatra misy de momana atsika zany amin'ny mety pitikafo andavony votra ny na amin'ny alalan'ny vanja mahery vaika io na mety amin'ny alalan'ny diplomatie ka zay zany ny zavatra tiako ho azavaina amintsika androany hoe iza no ao ambadika an'io raha 777 io amafisiko zany fa Rajoelina ny ao ambadika an'io c'est Rajoelina fa aza manilika olona aza manilika an'io any amin'ny olona ambadika hoe ny DG ny ACM ny ministre Datura Belladonna non c'est Rajoelina Rajoelina ninonino olona hypocrite ny laza hoe tsy mahafantatra an'io Rajoelina non hypocrite olona te hanao fotsiny hoe te hanaly te dédouaner Rajoelina fotsiny am'le problème fa tena izy ny ao ambadika an'io fanomezan-dalana io androany izy milaza hoe voafitaka ny firenena malagasy non tsy voafitaka mihitsy tsy voafitaka zany mihitsy tsy voafitaka mihitsy ny firenena malagasy fa ary eritreretinareo ve fa hoe raha ny fahitako ny activité n'le zala opérateur indien iny de hoe izy zany anao falsification na signature zay fantany tsara fa signature azony vidina amina vola 200 millions d'ariary raha ohatra ka hoe fa na prolongation nge iny fa le signature initiale ny tena sarotra fa le prolongation tsy possible mihitsy hoe anaosika an'iny izy za tsy te teny zany fomba pratika ataon'zareo am'le izy aloha mombany androany fa ny tiako tenenina fotsiny de hoe Rajoelina ny ao ambadika an'io raha 777 io fa ny DG ny ACM bouc émissaire sy ny ministre ny transport bon tant pis pour eux satria zareo zany no manaiky ho atao bouc émissaire am'le izy bouc émissaire fotsiny ny ministre ny transport sy ny DG ny ACM fa tsy maintsy baiko avy amin'ny Rajoelina ny fahazoan-dalana manao sonia ny autorisation tahaka ny reny zay ngamba fa dia misaotra betsaka atsika rehetra nanaraka an'ity direct ity fa raha misy moa ny fanampim-baovao dia ho resahako eo le izy ho resahako eo ihany le izy misaotra betsaka